Raha fanirisoa Herinavondray resy fanindroany tamin'ny fitorina any fanirisoa Herinaivo sy ny namany ny ekipa ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay nametraka fitorina tany France moa mazava ho azy ireto ekipa ny fitondrana amin'izao fotoana izao ireto ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro tsy ampendrela moisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba honona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanirisoa Herinaivo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto bus nitondra délégation izay nandona fiaran'olona samy nakasisiny avokoa ny fiara rehetra rehefa nandalo teo an-tanimena rond-point izay hiditra manoloana any orinasa Henri Fraise iny ny convoi izay nitondra délégation ny mpanjaka ny Swaziland nandalo firy délégation fiara maromaro tany amin'ny 12 izay nisy bis hafa fa ity bis farany ity no nifoka ny fiara izay telo nijanona tamin'ny sisiny tsy nijanona izy ary tsy ndrarahiny na misy naratra ny tao anatiny na ny sininy nenjean'ilay tompony fiara iray moa izy dia tsy sarotra hita satria nandeha tany amin'ny fitokanana autoroute ataovy izay ataonao fa fiara-panjakana io ka izay iray amintsika no mafy be ho ilay mpamilya rehefa noresahana tsotra tsy te hanidatra ilay resaka ireo nanana ny simba fa dia samy nanamboatra ny azy mampalahelo araka izany ny toetsaina tahaka nytony satria lasa miteraka tsindry araka izany ilay fahefana kely izay ananana any finaratso indray mampitaraina ny mpanjifa ny fomba fiasany eo anivon'ny jirama efa andro maromaro izao toy izao ny fijalian'ireo olona izay makao amin'ny jirama manefa vidin-jiro ao koa ireo izay efa nandoa an'izany tamin'ny alalan'ny mobile money nefa dia mbola tonga tany an-tranon'izy ireo ihany ny mpiasan'ny jirama izay nanapaka jiro ka nampitaraina ny mpanjifa nisy ny teo anivon'ny orinasa io izay nilaza fa misy olana ny fandoavana hofanjiro amin'ny alalan'ny mobile money amin'izao fotoana izao maro amin'ireo milahatra eo ihany koa no mitaraina no ny fanoloana ireo compteur izay ho lasa compteur à crédit efa tapitra ny fahafahana nefa mbola tsy afaka manome fahafahana vaovao ny eo anivon'ny jirama noho ny tsy fahatongavany ireo boky izay misy ny fandanin'ny mpanjifa ka mbola tsy voavaha ny olana hatramin'izao manao antsoavo araka izany ireo mpanjifa any an-toeranany ny amin'ny tokony hitadiavam-baholana manoloana any zavamisy amin'ity resaka jirama any an-toerana ity any fianarantsoany etsinkilan'izay 67 hectare avaratra tsy nanana iny lehilahy iray izay efatra amin'ny 30 taona hitafaty tao an-trano ny alahady maraina lasa teo nisy dia nitsatokantsy izay tandrifiny fony hita teo ankaiky ny raha teo ny antsy sy io hafatra antaratasy izay milaza fa tiako daholo nareo rehetra fa tsy zakako ny tsy fitiavany fiarahamoninahy ka dia misaotra indrindra raha araka izany taratasy izany dia mety ho namoy fo araka izany ity raim-pianakaviana izay efatra amin'ny 30 taona monina sy mipetraka 67 hectare avaratra ny tsinanana ity Fort Dauphin indray manonja be ny ranomasina any an-toeranany noho ny hamafy ny fitsokany rivotra eo anelanelany Ampany sy ny Tolagnaro izay tombana hahatratra 220 km isan'ora monja dia manonja ny ranomasina ao Fort Dauphin ka fampitandremana amin'ny lokomena no miharitra eo anelanelany Ampany sy Tolagnaro amin'izao fotoana izao misy ny fahasarotany famovizana sy ny faharendrehana an-dranomasina eo koa ny fikorotana ny asa izay fiarina andavanandro entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony manoloana an'ity fiakaran'ny ranomasina ity andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny raharaha fanirisoa Herinaivo raha ny fantatra mantsy fanirisoa Herinaivo dia isan'ny malagasy izay mampampaneny lakilosy monina tsy mipetraka any ampitan-dranomasina any ary isan'ny malagasy izay tsy mankasitraka ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary manakina mafy an'ity fitondrana izay misy ao Madagasikara izao mo ifanirisoa Herinaivo araky ny vaovao izay navoaka ny fanirisoa Herinaivo dia resy ny fanondroany tamin'ny fitoriana azy ny ekipa ny fitondrana ao Madagasikara ao fandrahonana ho faty sy fampihororona no nanjehana azy ireo tamin'ny volana May 2024 tamin'izany ny mpitory izay tsy niatrika fitsarana no efa resy rehefa niakatra fitsarana atao Frantsa ny raharaha
ary natsahatra ity farany ny fanenjehana taorian'izay hoatrany ny fanazavana. Nampiakatra ny raharaha nefa ny fitondrana malagasy saingy ny alamaina ary tsy azo raisina sady tsy mitombina ny fiampianganana izay nataon'izy ireo no sady tsy mitombina ihany koa ny fitoriana. Tsy afaka mangataka onitra intsony rehefa tsy nanao izany tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Tsy nijanona teo anefa n'izany fa dia mbola naka ampisolo-vava manokana ihany koa ny ekipan'ny fitondrana izay tao amin'ny cassation. Nilaza izy ireo fa tsy voantso tamin'ny fitsarana voalohany ka izany no antony tsy nahafahany nangataka onitra ary mitaky ny handefasana any Fanirisoa-Hernevo sy Marco any Madagasikara saingy ny alamaina indray. Nisintona ny fitoriana ny fitondrana ho hiatrany ny fanazavana Fanirisoa-Hernevo taorian'izay fiampangana izy ireo azy izay. Izay moa no malaza any ivelany any amin'izao fotoana izao raha araky ny tatitra izay nataon'ny Fanirisoa-Hernevo hatrany. Mbola fiondakolosy tokana moa ity voalazan'ny Fanirisoa-Hernevo ity satria mbola izy irery ihany izany no nanao an'izay fanambarana izay ka dia andrasany be sy ny maro araka izany ny fanambarana avy amin'ny andaniny manoloana an'ity raharaha fitoriana any Fanirisoa-Hernevo ity moa ve tena misy tokoa izany sa tsy misy akory fa resaka tiana hatavy fotsiny. Arakin'izany voalaza rehetra izany arak'izany dia tena hita fa mbola mihenjandroa ny tady eo amin'ny mpanositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao sy ireo izay mpomba ny fitondrana satria samy milaza ny azy ho marina avokoa na ny andaniny sy ny ankilany ary tsy misy manaiky ho lembenana mihitsy moa na ny mpanositra izany na ireo fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao ao Madagasikara ao no asiana resaka asa raha mba ho aiza ihany no hiafarany ity fifandroritana eo amin'ny mpanositra sy ireo mpomba ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao satria mantsy raha io fanenjehana eto sy roy foana no mitohitohy aiza ho aiza arak'izany no mety ho fampandrosoana izay hoentin'izy ireo ho an'ny firenena iaraha-manina manoloana an'izao toedra raha misy izay eo amin'ny mpanositra sy ny mpomba ny fitondrana izay tsy mitsahatra mifanenjika eto sy roa noho izay hevitra tsy mitovy sy ny firehana ara-politika tsy mitovy izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomko lasy tomko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomko lasy tomko vavy mankasitraka dia mirary soa.